Noraisiny PRAIMINISTRA Christian Tsay tao amin'ny hazo arivo ao omaly talata ireo lehiben'ny fileovana rehetra manerana ny nosy teboka 3 lehibe no ny fanakalozan'izy ireo araky ny vaovao nomen'ny birao ny PRAIMINISTRA ny voalohany tamin'izany dia ny fanatsarana sy fampanjakana hatrany ny filaminana sy ny fandriampahalemana manerana ny nosy. Anisan'ny voaresaka ihany koa ny fandrindrana bebe kokoa ny asa-panjakana mba hisian'ny tontolo pampandrosoana miabo. Izany no natao dia mba hanamorana ny fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana. Farany dia voaresaka ihany koa ny fametrahana ny fahamarinantoerana isam-paritra. Nisy ihany koa araky ny vaovao hatrany ny tatitra nataon'ireto lehiben'ny fileovana ireto izay nanomezan'ny PRAIMINISTRA toromarika maro samihafa ampanjariana hatrany ny asa-panjakana any amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy. Efa misy sokatra ho an'ny fiara rehetra ny tetezana sy ny lalana fiolanana na déviation eo Ambarilava amin'ny lalam-pirenena faharoa eny amin'ny RN2 fidirana amin'ny tanàna ny Moramanga amin'izao fotoana izao. Araky ny vaovao nampitain'ny ministera ny asa vaventy taorian'ny asa maro natao teny an-toerana. Anisan'ireo foto-drafitrasa ny Nohamafisina ity tetezana ity hanamorana ny fitaterana ny groupe famokarana herinaratra hanampiana ny famatsiana ho an'ny renivohitra avy amin'ny serana Ambiny Nohamafisina hiazo any Hanantanteraka hoy ny ministera. Maro noho izany ny asa natao teo amin'ny tetezana ity toy ny fanalavana ny rampe d'accès, fametrahana momba sy contreventement fanoloana sy fametrahana tablier na takela-by vaovao fananganana appui intermédiaire ary fametrahana boulon de fixation. Mba ho fiarovana ireo ala sy faritra arovana eto Madagasikara dia manam-pikasana Hanantanteraka fandrotsahana orana artifisialy ny Madagascar National Park izay mitantana ireo faritra arovana eto Madagasikara. Atomboka amin'ireo ala arovana any Ambarilava, Andohahela, ranomafana, be fotaka, midongy sy manombo izany araky nambaran'izy ireo. Aorian'izay dia ho tohizana amin'ny ala arovana hafa izany ho tanterahina miaraka amin'ny foibe famantarana ny toetry ny andro ity fandrotsahana orana ity mba anamandona ny tany sy ny zavaboary ary anakelezana ny mety sy ny afo ho hatrany ny MNP. Raha tokony hahatratra 70 ka hatramin'ny 10 milimetatra ao anatin'ny 420 ora ny faritra ny orana ho an'ny faritra maro eto voatany andro alarobia dia mbola hitohy amin'ny faritra hafa izany hatramin'ny faran'ny herinandro. Raha andro alarobia moa dia voakasika izany ny faritra Betsiboka, Analamanga, Bonglava, Itasy, Vakinakaratra ary ny ilany andrefan'ny Sofia sy ny distrikany Ambatofinandrahana. Hitohy izany orambe izany any amin'ny faritra Menabe sy ny distrikany Morombe, Beroroa ary Kazoabo manomboka ny Zoma ary toy ny Sabotsoavy izao. Efa mahazo fampitandremana amin'ny loko mavo ankehitriny ireo faritra ireo. Mampilaza ny amin'ny mety ho fiantraikany izany orana izany moa ny foibe famantarana ny toetry ny andro toy ny mety ho fiakaran'ny rano na ny fiotsahan'ny tany ary manentana ireo ponina amin'ireo faritra ireo mba hanaraka ny toromarika ny tompon'andraikitra any an-toerana. Anisan'ny fampisehoana tena manintona olona eny amin'ny sisin-dranomasina Nohamafisina amin'ny jet-d'eau handalo fikojakojana izany foto-drafitrasa izany ankehitriny araky nambaran'ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Hiaty noho izany ny fampisehoana mandritra ny fotoana anatanterahana ny fikojakojana sy ny fanatsarana izay haharitra herinandro hanomboka ny 17 Janoary avy izao ka hatramin'ny 3 Febroary 2024 no anatanterahana izany.